Orange, eo anilanao. Falmerabantsika tsiraray avy falmeraban'ny kilona ihany koa. Miarabanao Maïty, miarabanareo mpitsery. Ie, tonga soa indray isika tao anatin'ny fandaharana zapare izay mbola anoizintsika ny resaka mahakasika an'ireo tolotra sy service hoentin'ny Orange anampiana an'ireo matianana ny professionnel amin'ny andavanandrom-piainany. Androany isika dia hiresaka kokoa mahakasika ny hoe famoronana sy eo ihany koa ny ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny fiara-miasa. Dia ny vahintsika kosa dia Patricia. Patricia dia mpandraraha eo amin'ny sehatry ny asa vita tanana. Izany hoe fitiavana manokana mihitsy ho azy dia hoe asa vita tanana, asa vita malagasy sy ny hoe fomba amam-panao malagasy. Tsy mora nefa izany rehetrarehetra any satria indraindray ianao mety tsy eo atoerana nefa eo ihany koa ianao tsy maintsy mampifandray ny atelier, ny commande sy ireo zavatra rehetra mila ampifandraisina ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ka ny amin'ity andro ity isika dia hiresaka kokoa ao anatina hoe tsy misy kalitao tokony ho latsaka nefa izany rehetra izany. Dia eo no miditra ny hoe Serapro izay tolotry ny Orange Madagascar ihany. Io tolotry io dia manamevana ny asa dia manome vahana moa izany any Patricia hifandray tsara amin'ny ekipany. Kilona, ohatrana hono izany hoe ao anaty atelier ianao ny antso tsy maintsy ho raisina, ny commande koa nefa tsy mahazo avela, tsy maintsy sahanina daholo izay rehetra izay. Andao isika hiaraka amin'ity tovovavy ity, Patricia ny anarany izy dia misehatra ao anatin'ny asa tanana. Izy no Patricia, mpandraraha eo amin'ny sehatry ny asa tanana malagasy izy. Ho azy, misy tantara ho ambadiky ny asa tanana tsirairay ary mila fandaminana tsara ny asa rehetra. Isan'andro aloha manenjika amin'ny fito na amin'ny valo aty amin'ny botika farafahatarana arakaraky ny commande mila mivoaka maraina. Dia rehefa tonga ato amin'ny botika aho dia manomboka manadiodio dia mandamindamina ny entana rehetrarehetra. Dia rehefa vita izay dia miantso an'ireo client rehetrarehetra manana commande tokony ho livrena androany dia programme an'izay livraison rehetrarehetra ao anatin'ny tontolo andro izay. Rehefa vita izay dia miantsona any amin'ny atelier indray ahako manontany hoe inona ny commande en cours inona ny commande manaraka mila atao, izany hoe manao suivi ana commande. Dia izay rehefa vita milamina ny livraison sy ny commande any amin'ny atelier, izay vao mikitika ny resaka administration sy financière rehetrarehetra. Mba ilaminana sy hirindran'ny asa dia nisafidy ny ampiasan'ny tolotra Serapro any Orange izy. Izy io dia tolotra ahafahana mifampiantso na koa hoe flotte mobile. Amin'ny sarany efa voafaritra mba tsy hisian'ny fandaniana amin'ny oatra. Mifandray lalandava noho izay i Patricia sy ny ekipany. Voaray toky eo. Allô Toto? Ie, misy an'ilay panier ovale iny ve any? Panier ovale 35-25-10. Nahitako tombontsoa be dia be mihitsy fampiasako an'ilay offre Serapro satria taloha za tsy maintsy mandeha makao amin'ny atelier mihitsy miverifie ny stock mandefa ny commande manome ny toromarika rehetrarehetra amin'ireo mpiara-miasa. Amin'izao miantso telefônina fotsiny dia tonga dia efa voaray an'zareo daholo ny zavatra rehetrarehetra. Izany hoe teo amin'ny resaka fotoana izany izao dia efa azahoako tombony be satria raha roa andro vao tonga tafaverina avy any amin'ny atelier, izao miantso telefôna iray minitra dia vita. Taloha izy rehefa hanao zavatra mandalo aty aminay foana. Fa ankehitriny kosa izy noho ny amin'ilay telefônina izay efa mifandraisana, vita soa tsara ny zavatra atao ary lavorary daholo izay rehetra tokony ho tanterahana na ny commande izany zavatra rehetra izay karakaraina ato amin'ny atelier vita ny telefônina daholo.
rehefa hoe mitantana orinasa dia ilaina be ny hoe mahay manaraka ny zava-misy. Rehefa hoe manao asa tanana koa dia tena hoe précieux zany hoe 2 minitra zany, tsy misy fotoana very izy io. Dia noho izany ho raisintsika ny vahinintsika Patricia ny anarany, dia izy io dia manao ny asa tanana vita malagasy. Ndoa te afatsika izy. Hono Patricia, amin'ny mpandrara sy hoe mpitantana orinasanao be dia be ny olona mila karakaraina, mandrindra zavatra be dia be zany ianao, ahoana ny fomba anaovanao an'izany, hoe ahoana ny fandrindrana an'izany rehetrarehetra izany? Mba handaminako an'izany dia zaho manokana aloha mametraka ny fandaharam-potoanako ataoko lisitra ilay izy, dia rehefa vita izay dia zava-dehibe moa amin'ny andro iainantsika amin'izao ny antso ny telefônina. Dia mampiasa ny tolotra Sera Pro ako iantsoko ny mpanjifa, ny mpiara-miasa sy ny fianakavianako. Momba an'izay tolotra izay mihitsy amin'ny andavanandronao ve hitanao hoe misy fiovana na hoe tombontsoa tena azo ve amin'ilay tolotra io? Be dia be aloha ny tombontsoa azo avy aminazy satria manamora ny fifandraisana amin'ny mpanjifa, ny mpiara-miasa, indrindrandrindra ny fianakaviana izay tsy afa-miala. Eo ihany koa ny hoe kely ny fahana ampidirana nefa ny afaka miantso ela be sy olona be lehibe. Izany hoe tena nanamaivana anao zany sy hoe nanamora an'ilay kitan-draisy. Ny entoko nanamaivana na arakasa na eo amin'ny sehatry ny fianakaviana. Saotra betsaka ny Patricia ny vahiny teto aminay. Saotra betsaka anareo nandray. Eny ary. Izay no mamarana ny interview antsika niaraka tamin'ny Patricia izay manao asa tanana. Ohatry izy antsika indray fiarahana miaraka amin'ny Patricia fa hiaraka aminazy antsika mandritra ny tontolo andro. Ao isika hiaraka hita hoe ohatry ny ahoana zany rehefa miaraka amin'ny fanindran-dalana ny fitiavana sy ny fandrindrana kanefa mahomby zany rehetrarehetra zany. Alamo damindrina eo ambony eo amin'ny stock fa andeha hanao livraison an-dretseta indray tsy vetivety reto ilay izy panier PM iray dia MM iray. Misaotra betsaka. Ny paiement efa nalamina? Efa milamina ka, efa merci. Sady mandrindra ny botika no mampiodina ny atelier ary amin'ny alalan'ny anso no andrindrany zany rehetra zany. Allô? 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 Les livraisons, les poules à 16h efa prêt ao daholo ve? Ie, efa vita daholo ilay commande. Ora fa alaiko sary vetivety ilay izy dia alefako e. Ok, alefa sary ilay sary. Ok. Allô, voarayako ilay sary teo. Mety tsara ka, mety tsara. Fa misy commande maika be indray commande-na seza boribory. Ny tongony azoko tamin'ilay izy aloha tena be dia be. Lasainy zareo napiditra numéro 10 nampidirina tao anaty friends. Dia rehefa miantso an'ireo numéro 10 ireo zany hoe ilay mpiara-miasa amiko ilay olona tsy afa-miala amiko ao anatin'ny asa tena misandy any ambany indrindra tena mora. Dia nefa rehefa miantso numéro hafa kokoa dia hitako hoe tsy mandany. Dia ohatran'izay ihany koa rehefa miantso opérateur hafa dia mbola tsy mandany any. Mety be amiko ilay izy. Salamat po sa gambagan. Le commande. 5 15 isany misaotra betsaka ny orange izahay eto amin'ny botika Aron Osier fa nanampy be anahy le offre anareo nampihana ny budgetako amina resaka communication. Fitaovana tsotra, antso iray dia afaka mampandroso ny asa ary tena ahitana vokatra izany.
Hitantsika teo fa rehefa manana mpanohana tahaka ny Orange Madagascar dia orinasa kely ary dia afaka tena miasa sy mivalapatra tsara ery. Ka noho izany ho velabelarintsika miaraka amin'ny vahintsika manaraka ny hoe ahoana ny fampiasana an'ilay hoe tolotra Serapro miaraka amin'ny David ihany ary. Mandroso. Hono David, Serapro moa ilay resakintsika eto. Izy io dia tolotra. Ohatrany hoe tolotra tsotra izy zany raha jerena amin'ny ankapobeny. Fa ho an'ny olona ohatran'ny Patricia izay mpandraharaha, inona kosa ny tena hoe tombontsoa hoentinareo azy? Hoe amin'ny lafiny tena hoe concrètement zany inona ny tena hoentin'ny tolotra ho an'ny olona ohatranazy? Serapro tena tolotra ohatran'ny tolotra rehetrarehetra moa izy io zany raha hoe jerena tapaka ohatr'izao fotsiny. Zany hoe misy vidiny izy dia ao anatin'ny vidiny iny antsony ao anatin'iny na SMS. Kanefa ao akaikin'izay matolotra ho an'ireo matianina ny Serapro dia misy bonus maro be ao anatin'izy ankoatran'ilay hoe antso sy SMS tonga dia bonus internet dia bonus appel vers flotte zany hoe ho an'ilay mpiasa rehetrarehetra ao anatin'ilay orinasa kely ao zany dia tonga dia afaka antsony fampiantso moa zany zareo miaraka amin'izareo ihany satria hitanareo fa ohatran'ny asan'ny Patricia zao tena olona sady mivezivezy no manao zavatra maro dia mila fampiantso matetika izy dia bonus daholo zay ao anatin'izay tolotra Serapro zay mampiavaka anazy. Saotra betsaka amin'ny fanazavana David. Omentsika lalany David dia ho hitantsika eto zany ny tohan'ny fandarana. Manamora ny fivandraisana sy ny fampandehana ny orinasan'ny Patricia tokoa ilay tolotra Serapro. Efa nahita ny ONG Bel Avenir isika, nahitan'ny Patricia izay mpandraharaha ihany koa. Ary amaranana ny fandaharana Zapare dia hiavaka ny fandaharana amin'ny heriny an'io. Ka aza miala lavitra ary. Isaoranay ianareo niaraka taminay tao anatin'izay fandaharana Zapare andian'ny faharoa izay. Ho antsika ny tokantrano kosa raha manana fanontaniana misy zavatra tiana ho fantarina dia aza misalasala manantona ny Orange Madagascar fa manana tolotra mifandraika amin'ny filanao ny aty. Dia aza adino koa fa misy ny tambajotra any Orange Madagascar afaka izarainareo ny fihetsepoana ny hevitrareo momba ny fandaharana sy ny tantaran'ireo olona izay hitantsika tato. Dia izay raha ny fandaharantsika androany mametraka amin'ny velomantsika rehetra. Velomay. Orange, Ioanni Lanao.